Ny herinandro lasa teo dia nanatanteraka fiofanana miompana betsaka amin'ny fangaraharaana sy ny tamberina andraikitra ny RTMSM na ilay antsointsika hoe réseau pour la transparence et de la redevabilité sociale. Ny akombavao ndao rahantsika ary. Naharitra roa andro ny fiofanana nokarakarain'ny RTRSM na ny réseau pour la transparence et la redevabilité sociale à Madagascar teny Analamahitsy. Fiofanana izay niompana tamin'ny fangaraharana sy ny tamberina andraikitra. Ireo no fitaratra voalohany na marjefy ahafahana mahafantatra raha tsara tantana ny firenena iray. Ny RTRSM zany amin'izao fotoan'izao mampiofana an'ireo fikambanana leo anatin'ny tambazotra ahafahana mafantatra tsara hoe ahoana tsara moa zany resaka mangarahara zany, inona avy no fiasan'izany isin'izany mangarahara zany ao anatin'ny fiainam-pirenena, inona no tokony ataon'ny fikambanana ao anatin'ny fiainam-pirenena mba isin'ny mangarahara, ary ahoana koa ny andrasana amin'ny mpitondra isan-tsokajiny zany na manomboka zany any amin'ny mpitondra faratapony ka hatramin'ny mpitondra ty amin'ny farany kely amin'ny resaka tamberina andraikitra. Zany hoe raha vao miresaka tsika raharaham-pirenena na fitantanana dia tokony manana andraikitra ny olona ilazana zavatra ataony sy fiatraikany any amin'le sehatra zay izany. Zava-dehibe raha ny fanamariana ny oentin'ny mpampiofana, ny fanomezana traikefa sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao manodidina ny mangarahara sy ny tamberina andraikitra izay. Azo lazaina fa efa folo taona mahery zay ny dirantsika teto Madagasikara mahakasika ny mangarahara sy ny tamberina andraikitra takin'ny pirenena na transparence et redevabilité sociale. Anisany velona fa zava-dehibe ty fanomezana traikefa sy fanamafisam-pahaizana ho an'ireto fiarahamonim-pirenena sy ireto olona zay misy satria antoka anankiray efa ny hafananana amin'ireto fiarahamonim-pirenena reto afaka mandray anjara mavitsika amin'izany ary afaka ihany koa mitondra ny fahaiza-manaoany amin'ny fametrahana an'izany tamberina andraikitra. Ireo mpiofana moa dia samy nanamafy fa ampiatra ny fiofanana voarainy nandritry ny roa andro. Anisany mandray anjara tokoa ary betsaka ny traikefa azo indrindra eo amin'ny fanatsarana ny atao hoe transparence et redevabilité sociale na tamberina andraikitra takim-bahoaka. Ny fomba ampiarana azy zany hoe mitady commune anankiray ohatra tiana anana fivoarana dia entanina zany izy ireo amin'ny alalan'ny filazana zareo zany ilaina mangarahara ahafahana mampandroso ny commune misy azy. Zava-dehibe dia hoe hitondra izany eny anivon'ny faritra iasany zany manomboka eto hoe ahoana tokoa ny hitondrana ny mangarahara sy izany tamberina andraikitra zany eny eo anivon'ny ambaratonga samihafa na eo amin'ny mpitondra izany na eo amin'ny olona entina na eo amin'ny vahoaka sy ny olom-pirenena tsirairay. Zava-dehibe zany ary izay ny tanteraka dia isy ny fampandrosoana mivaingana kokoa zany eto amin'ity nositsika ety. Izay moa zany ao misy fandarana asa ny faritra itasy mahakasika ny fitondrana tsara tantana dia ametraka ireny atao hoe structure locale de concertation ireny zany izahay dia ao anatin'ireny ny olom-pirenena tsirairay no afaka maneho ny heviny amin'ny alalan'ny atao hoe mangarahara sy izay fitondrana tsara tantana izay ary amin'ny alalan'ny fanaovana tatitra isan-karazany fampiasana ireny lalàna isan-karazany ireny ihany koa zany any amin'ireny faritra tsirairay any faritra itasy any. Ireo izay nanatrika ny fiofanana arak'izany dia afaka hitondra ny traikefa sy ny fahaiza-manao vaovao ary fomba fijery vaovao mba isian'ny mangarahara sy ny tamberina andraikitra.